fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe-anareo zao ary ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sarom-pantarina, tantara nosoratan'ny Lota Rafalimanana. Novelo Mitsiry, Iana Fity, Tovo miaraka tamin'ny Saloy ary Iana Soa. Nandray fiosonana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Brad. Zolia, safidio amin'ireto ary izay sakafo mety aminao e. Izay mety aminao dia mety amiko ka. Aye, rasoary. Azafady ry sia. Ie, reto ny komandinay a, dia misaotra betsaka. Mino kosa aloha fa tsy ho ela dia ho vita ny komandintsika e. Ie, vetivety mihitsy ny servisiny zareo ato koa. Aza matahotra indre. Fa iverenako amin'izay aloha ilay resakintsika teo e. Ka miaino anao ary aho e. Zolia. Dia tena tsisy naharesy lahatra anao tokoa ve ny resaka nataontsika ireny? Tsy ry joro averiko aminao ihany fa mbola tsy te herika an'izany mihitsy aloha hatreto. Zany? Mino aho fa fantatrao tsara ny antony. Eny e, fa diso ihany ianao ry Zolona zany aza. Inona moa no tokony hadiso amin'izany e? Ka diso ianao raha mbola manantena ny fiverenan'ny Davida ihany hatramin'izao e. Ianao no tena diso e. Fa hoana? Tsy ny fiverenany mihitsy akory no andrasako, fa ny fahamainan'ny ferina velany tato am-poko. Dia mandra-pahoviana nefa izany. Asa vao embolana ange izao no nanariany Davida ilay siainy e. Sao dia adinao ary izany. Eny e, fantatro tsara ange izany e. Dia tena tsy vonona ny hiova hevitra mihitsy izany ianao ve nefa na zany azy e. Hatreto aloha dia Oay, tonga sahady tokoa ny sakafontsika. Ie. Misaotra ry sia. Dia izao aloha ngamba ny hotohizantsika manaraka izay resaka izay fa hoana aloha ny sakafo e. Dia masotonde. Fa izao tokoa ry Zoly afaka manatitra anao ve zara riva? Tsy manina ka. Aye, misaotra ary. Joro, inona no hoaninao? Ny angambaki ranom-boankazo ihany dia ampy. Azafady nge reto ny komandinay roa. Fa raha tsy diso dia niarany sakafo tato ianao sy Zoly ankeo e. Ie, marina izany ka. Tato mihitsy izay ny sakafo atoandro. Ary ianao nge izany tena manara-maso izay ataonay mihitsy e. Dia maninona? Tsy menao zoanao an'izany ve za? Nahoana moa? Ninona ataonao rehefa tsy manelingelina ny fiainanay telo mianaka fotsiny dia tsy asako izany. Raha ny tena marina dia nao mihitsy ngamba ny tsy te asa saina amin'ny fisiako e. Fa inoko moa izany ianao no tokony asako saina kosa e. Joro dia tena tsy hanome dernière chance hoana mihitsy ve izany ianao? Ataoko fa efa mazava be ngamba ny teniko hatramin'izay ry mima. Manana vady aman-janako ary tsy izay faniriana tsy voafehany anatinao mihitsy dia amadihako ny voady efa nataoko. Fa vadinao ahoana koa moa izany Zoly e? Tsy marina izany, aza mandainga ianao. Eny e, na dia tsy mbola miray trano azy izay Zoly dia vadiko foana ny antsoko azy satria izy ny reny ny zanako. Dia mba fantatrao ve hoe inona ny antony tsy iraisan'ny trano aminao? Fa ataonao inona nefa izany e? Tsy manan-jo hiditra lalina amin'ny fiainako koa nge ianao e. Ka ianao nge tsy mety manome valiteny mahafa-po mihitsy e.
dia sahy Lazary venao fa tsy misy fono-tempo mihitsy any aminao any. Ka nataontsika aza hoe misy zany. Tsy afaka hiaraka aminao tsony satria efa misy kife lehibe mihitsy mampifamatotra anay sy zolonge. Iaina ve? Voalaza anao. Fa raha tsy nisy azy izany dia efa ela ny ekenao ny fiarahantsika. Tsy fantako. Way, latsaka folo sahady ny amin'ny 9 avelako aloha ngamba ianao fa andeha haka ny zolo any am-piasana aloha. Veloma ianao. Zay fa lasa. Andraso aloha ry Joro a. Ny zavatra nafarantsika aza ange mbola tsy tonga akory e. Joro! Tongotsika ry Joro a. Afaka miverina amin'izay ianao dia misaotra be dia be tamin'ny fanaterana hatreto ambaravarana. Dia tsy avelanao androsa ao an-trano kory ve a? Ho ampandrosoako ihany ianao saingy tsy mbola androany angamba aloka. Faroviana kosa e. Manana ny fotoana ny zavatra rehetra ry Joro a. Aza maika. Eny marina ange zany e. Nefa na zany aza mino aho fa tsy hosanao mihitsy ny hamela ody rery amin'izao alina maizim-bola an'izao a. Ny lalana raha teo koa mangingina be. Fa nahoana nefa ny navelanao handeha amin'izao fotsiny ilay taksi nanatitra antsika teo e. Ka satria tsy misy vola ho atao saran-dalana miverina tsonge ahy e. Mandainga ianao. Inona moa zany no tokony handaingako amin'izany? Efa nahitananao an'izany nga ianao? Fetsy loatra ianao ry Joro a. Mifandrianao a. Tsy izany kosa ry Zoly a. Tsy mamandrika anao izany mihitsy aho fa ny marina no teneniko aminao. Tsy mino an'izany a. Tetika efa nomaninao mialoha mihitsy izao mba hahafahanao mandry aty amiko. Eny ary e. Andeha ary aho zany rehefa tsy afaka ampandroso ahy ianao e. Veloma Zoly. Joro! Miverena aloha. Tsy maninona ary fa afaka mijanona aty ianao anio alina e. Ay. Tsy teo tompona ndraikitra amin'izay loza mety anjohanao any an-dalana any a mantsoko. Za iahy mba tokony lazainao. Misaotra betsaka kia. Iaina! Iainao! Voaika iny trano fa efa tonga neny a. Misaotra kipisy kely koa. Ka ilainy be aloha haingana. Dia reto a ny chocolat andrity. Ndana amin'izay makany anefitra aloha fa ho avy ihany za rehefa avy eo. Zay a. Mandrosoa ry Joro a. Dia mipetrapetra. Misaotra. Fa mahafatifaty kely sady tena mahalala fomba kely kosa ilay zanak'indry a. Za ohatra ny mahita hoe misy itovizana be izy Davida Rainy. Izy aloha dia izay e. Mampianta be azy mihitsy koa ngamba ianao io ko. Mazava ho azy. Zanako vavy tokana ve tsy ho apetaiko aminao e. Tiako loatra ange izy iny ry Joro e. Izy mantsy mba tsangam-bato ny fitiavana izy Davida. Zany? Raha azoko tsara ange zany dia ny fisianiaina ny tena manakana anao tsy hanaiky ny faniriako e. Dia hodisoanao ve za raha ilaza hoe raha tsy nisy azy zany dia mety efa helitsika ny niaraka? Gamba. Fa firy taona izy io zao? 3 Nefa dia efa ataonao mitokanefitra sahady ve? Efa nizarin'i Davida aleo tena dia mbola kely mihitsy ange izy iny e. Ay. Sambatra aloha ianao manana azy e. Davida no ketrina nanary anareo. Nanary anareo mianaka zany e. Way, adingo tokoa ny teny taminao fa tsy ngery-taona nahaterahany aina nge rapitso e. Nga? Raha mba niteneninao meloa zao zany a, dia mba afaka nanomana fanomezana kely ho anazy a. Fa za nga moa nanapo hoe atory aty aminay ianao anio alina e. Way, atsy ambadika atsy tokoa nge mifandrinanao raha te atory ianao e. Ay. Mandrapavitako ny sakafo. Mifanakaiky ao ny efitra atorianareo sy mama. Tsy mbola te atory angamba fa aleoko aloha miaraka aminareo eto ihany e. Ay, miara-monina aminareo tokoa ny reninao. Ie. Ay tokoa moa mbola tsy nampahafantariko anao momba azy. Fa tsy azoko. Momba azy ahoana? Hitanao, matory eo anefitra ambadika eo mama. Dia malemy tsy afa-mitsangana izy sady mona ny tsy afaka miteny. Nisy fotoana aza hoay marina. Andriamanitra ay efa mivaly sasany alina sahady zao.
Andeha hisolo akanjo vetivety aloha dia hikarakara an'ireto sakafo reto ka rehefa avy eo indray tohizana ny resaka. Andao ary ary tia fanomezana ho atolotra ny Anarapitso nga ho ajanona eto indray? Oay, eny tokoa. Tokony hampirimina marina kay tiako. Fa hono tokoa aloha ianao ve tsy mahatsikaritra hoe nisy fiara nanaraka ny taksi nitondra antsika teo iny? Eny marina hoa, tena tsikaritra mihitsy any izy iny teo iny e. Mino aho fa tena mima ny tao anatin'ny fiara iny a. Fantatro tsara mantsy fa manara-moaso antsika mihitsy ny vehivavy iny. Efa teneniko taminy mantsy hoe nareo mianaka ny vady aman-janako. Efa tafafo sahady ianao. Sahady ahoana koa? Efa midimy sasany maraina ange izao e. Ka nanahoana ny alina? Lamina tsara ka. Niezaka nanakatra ny lanitra fa fito ihany aho na dia tsy teo anilako aza ilay olo tiako. Ianao tiako. Andeha ho any amin'ny ananga ianao? Ie, andeha araba sy hanolotra n'ity fanomezana ity ho azy araka an'ilay efa niteneniko anao omaly iny hoe tsingerin-taona nahaterahany androaniko. Ka andao ary hiaraka ho any aminy raha izany e. Oka aloha. Fa ahoana? Rehefa avy eo ianao vao miarahaba azy ka avelao aloha mba hiresaka amin'ny tokana izay mianaka. Andraso eo vetivety a? Eny indray ariko. Joro! Joro! Zoly, fa misy inona? Inona ny mampiazakazaka anao sy mahasepitsepitra anao avy any fa misy inona? Zanako Joro a! Fa maninona ny aina? Marary nga izy sa maninona? Maty aina! Maty ny zanako ry Joro a! Ahoana tsara hoe ry Zoly, fa loziny ity teneninao ity. Fa maty ahoana ny aina? Ka tsy haiko, tsy betsika tsony izy sady mihoson-draha be vata manontolo. Andriamanitra, andao mihitsy aloha jerena ange an'izany, andao! Zoly aok'izay ho aloha fa fako ny ranomasonao aloha dia mahaiza mionona fa izay ngamba lahatra Andriamanitra e. Efa nijeren'ny dokotera sy manam-pahefana ny lazany e. Ary nilaza zareo fa maty nisy namony aina. Nikendaina hono izy ary notsondromina tamin'ny antsy ny tratrany havia. Fa hono efa nanao ankety ianao nga amin'ny pôlisy? Efa nanaovandry zareo fanadihadiana tokoa izaho sy ny reninao e. Tsy maintsy mbola anadiady anao koa ry zareo saingy miandry anao tony fotsiny aloha. Fa hono efa nampahafantarinao an'izao vaovao raty izao daholo ve ny fianakavianareo? Tsy manakavana eto izay fa fianakavian'i Davida angamba no avy eo rehefa avy eo. Raha efa niantso an'i Davida ianao izany? Laza ho avy eo izy sady andefa olona nao ankety hony. Tsy azoko. Fa nga moa tsy manam-pahefana ihany no tokony hanao an'izany? Ka tsy haiko fa izay fotsiny no teneniny tamiko e. Raha azoko tsara ange izany dia tsy mahatokony fikarohana nataon'ny pôlisy momba n'io zavatra io mihitsy ny vadinao matoa nanafatra detektiva privé mihitsy e. Ngamba fa izao tokoa ary Joro tsy tiako raha teneninao aminy hoe natory tato ianao tamin'io alina io Za koa ve dia adalaka hitantaran'izany aminy fiainao kotsy. Joro ahoana ny navalinao amin'ny pôlisy rehefa nanontany anao ry zareo teo? Inona moa fa tsy izay zavatra fantako ihany no navaliko sy niteneniko azoko. Dia tsy matahotra ve ianao? Ianao hono nge no ahahiny voalohany amin'izao raharaha izao ry Joro e. Fantatro tsara ange izany e. Nefa inona moa no tokony hampatahotra amin'izany? Izaho nga nanao ratsy? Fa avelako vetivety aloha ianao fa andeha hanampy ny olona hikarakara ny lazana e. Eny ary e.
mamangy amin'ny fahorinana madame Zoly. Misaotra indrindra tompoko. Andray matolanja amin'ny manoloana anao a. Za le olona natsony Davida mba handray tanana n'ity raharaha ity. Anisan'ny fianakavian'i Davida zany ianao. Tsika. Izy ny antso ary nangataka tamiko ny anaovako ny fanadihadiana. Tia ny karatra e. Bon. Ny fangatahako voalohany aminao dia ny tantarahanao ny amin'ny atsipiriany zava-niseho. Nanomboka omaly hariva. Nitsena tany am-piasany joro tamin'io. Nanakana taksi izy ary nilaza fa anaty trahatra aty an-trano mihitsy. Dia nanaiko ateriny koa moa no ny tonga teo am-bavahady nefa izay angamba tamin'ny valo sasany alina teo eo dia nasainy niverina ilay taksi nitondra anay fa hoe tsy ampy natao frais miverenana intsony ny vola tany aminy. No izany dia voatery napetrahano azy tato amiko. Sitrapoko velively nefa izany saingy nitereny akolaka dia nanaiky. Rehefa tafiditra tato an-trano indray izay dia niresaka momba ny aina sy mama nandritra ny minitra maromaro teo. Dia rehefa avy eo dia samy namonjy ny efitranony avy joro sy aina rehefa avy ny sakafo tao an-dakozia izay telo mianaka. Dia niala tao an-dakozia koa moa rehefa avy nanara-maso ny hidin-trano ohatran'ny mahazatra izany. Dia nandeha namonjy ny efitrano koa rehefa avy eo dia natory tonga amin'izay tamin'ny 5 sasany maraina vao tafafo izay zany vao tafafo dia mivoaka ny efitrano koa dia joro ny tazako voalohany teo an-davarangana. Nifampiarahaba izay ary niresaka nandritra minitra vitsy. Dia noetiko moa ilay baoritra nisy ny fanomezana saika hoe omeko any aina ary lasa nandeha niditra tao any efitrano. Nipiasa hoe hiara-bazy noho ny tsingerin-taona naterahany akanjo. Izy efa niosin-drasy. Tsy nisy fofinaina intsony ny fataniko tao. Tsy naharetranga-javatra hafahafa mihitsy ve izany ianao tamin'ny alina? Tsy tompoko. Tsy naheno n'inona mihitsy Fa hono ahy. Izy avy nareo no mipetraka tamin'ity trano ity? Tsy nisy afa-tsy izay telo mianaka ihany. Za sy aina dia mama. Nyreninao le hoe mama? Eny tompoko. Reniko. Izy moa izany ankoatra ny mamoana azy dia malemy tsy afa-mitsangana eo am-pandriana koa. Ay, raha azoko tsara ange izany dia misy olon-kafa mikarakara azy ihany ato e. Izany hoe ankoatra anao? Ie. Misy zazavavy kely izay tokoa aloha mpikarakara azy mianaka saingy tsy matory ato izy fa manao kilasy mody. Ary hono ahy? Eny tompoko. Mety misy olona anananao ahiavy amin'izao fahafatesany zanaka izao? Tsy fantatro. Toa tsy te ino aho hoe mety nitsoriny ihany ve sanatria. Fa inona ny fifandraisana misy eo aminareo ka? Mpinamana izay. Efa ela ve izany sa voaingana? Efa taonany maro mihitsy ny faneraserako taminy. Efa hatrany an-dakilasy mihitsy azy e. Raha marina dia efa ela izy inona niriaraka tamiko fa izany tsy nentina naiky azy hatramin'izao. Eny fa na dia efa nisaraka azy izay sy Davida. Ka inona nefa ny antony? Satria tsy tiako hanandray kely ny zanako ka. Ok, mazava izay. Hoay tokoa, mbola misy zavatra tsy voatantarako anao. Ay, mianao ka? Dia nisy tômôbila nanaraka ny taksi nitondra anay sy joro koa ange omaly hariva e. Izany ve? Tsy haiko aloha hoe tena izay tokoa ve narahany sa hafa. Tsy karitro hoe tsy niala tao aoriananay mihitsy ilay fiara nandra-pahatonga tery amin'ilay sampanandalana tery. Izany ve? Ie. Fa mety azonao veroka ve hoe iza no tao anatin'ny fiara io ka? Joro no niteny hoe mety mima ozy izy no nanaraka antsika tamin'iny fotoana iny. Ny fantatro fotsiny dia hoe taksi ilay izy fa tsy fiara tsotra. Ok, voaray izay fa misaotra anao fa izany hoe somary mangata-dalana amin'izay ngamba madame Zoly Eny ary omen-dalana ianao Andriamatolanja. Mandra-piona? Eny ary mandra-piona.
Allo, feno. Enohy tsara fa ho tataraika anao ny zavatra hitako androany a. Aha. Eno a. Tonga teo tanika maraina dia nahatsikaritra dia tanana misy raha teo amin'ny tolanam-baravarankelin'ny efitra natorily zaza. Aha. Mizaha manodidina ka nahita fa simba ohatran'ny hoe nitsahana ny voninkazo teo ambanin'io varavarankely io. Tsy mbola milaza aloha za hoe tena avy eo amin'ny varavarankely io tokoa ve ilay olon-dratsy ny niditra e. Angamba. Ankoatran'izay nisavasavako ny ravin'ireo voninkazo mandadina eo ambanin'io varavarankely io ary tamin'izay no nahitako diakapam-behivavy namaritra tamin'ny tany. Eno a. Diakapam-behivavy. Izay ihany aloha no azoko lazaina anao a. Ahoana tsara? Raha ny information azoko aloha dia hoe androany tolakandro ihany no atao ny fandevenany. Ie. Ok. Zay ary feno a. Mandroso? Ie. Ay ve joro ihany e. Petrapetra? Misaotra. Oay. Mamangy amin'ny fahoriana joro a. Miala tsiny fa vao teo mihitsy ihany nahalala ny vaovao ratsy. Fa inona tokoa no tena zavan-tranga ry joro a. Dia izaho indray no ametrahanao fanontaniana. Mihevitra mantsy ianao fa rehefa tsy eo intsony ny aina dia ho moramora aminao ny hampanaika aho. Tsy azoko. Inona ny tianao lazaina? Ay. Mbola za ihany koa no andrasanao hitantara ny zava-bitanao alina. Vehivavy tsy vanina ianao. Tsy mataotody. Tsy fankantaranaka koa. Tsy misy mazava amiko ngeza ny zavatra lazainao izany e. Nisy tsy nety nataoko nga tato ampiasana sa... Tsotra fotsiny teniko aminao a. Diso tanteraka ianao raha nieritreritra fa hoe zanako tokoa iaina. Mino aho mantsy fa ny filazako an'izany taminao no nanosika anao hamono azy mba ahafahanao manapaka ny tady mampifamatotra anay zoly. Joro. Ela be izany rangaha fa tia ny taratasinao a. Ny sécurité no nampitondrahany ity. Fa taratasy iny ity e. Jereo e. Meo aty hoe. Iny. Fatao fampitsoana ho any amin'ny bureau polisy. Tsy afaka ilaza ininona ankoatran'izay efa nitenegniko tany amin'ny bureau polisy e. Zay no izy andray matolanja. Zay voalazako anao izay daholo ny marina fantatro. Ny ankoatr'izay everiko fa hoe fifandrifian-javatra daholo angamba. Mahazavy izay. Ary hono e. Eny tompoko. Mpifaninona moa izany ianao sy Mademoiselle Mima. Mademoiselle Mima? Mpiara-miasa izay ka. Mpiara-miasa? Ie. Mpandrandrana moa ianao ka tsy hana fiainana losola e. Raha marina mantsy dia nilaza ho manam-pitiavana tokoa io tovovavy io. Nihevitra izy fa miaraka izay zoly. Naverimberiko taminy fa zanako iaina. Nilazaiko taminy mihitsy aza fa ny fisian'io zaza io no antony tsy ahafahako manaiky ny fiarahana aminy. Asa, mety ny hoe nitenenako an'izany taminy angamba no nampitsiry ny hevin-dratsy tany andohany tany. Tsy hahafihainiko aminao fa izy indrindra no ahiahiko voalohany amin'izao nahafatesany aina izao. Ok. Misaotra anao aloha e. Ie, dia tia ny adresiny raha ohatra ka ilainao. Mbola tsy atao ampiasana mantsy izy izao fa vao antso any amin'ny bureau polisy any. Oui. Mitady aho? Asa efa mankaty amin'ny biraoka izy.
Asa vao mankaty azafady. Okey. Mandrosoa. Miarabanao andre Matolanja. Salama ianao. Mazoa seza. Misaotra tompoko. Mimanao anarako. Eny ary. Ka lazao ny atondianao ary fa mihaino anao ahy. Tsy izany tompoko fa ahoana re zany e? Mety efa hainao ihany ngamba ny vaovao mahakasika ny Mahakasika an'le fahafatesan'le zazavavy kely antsoina hoe Iaina. Izay indrindra. Fantatro avy hatrany no tiako ambary e. Dia toy izy ny teninao ary. Aleo angamba tonga dia tsoriko fa anisan'ireo voaroroy amin'ny orara io Monsieur Lanja. Lazaiko anao dia ny ety am-boalohany nefa fa tsy olomeloka velively ny tenako. Tsy misy fantatro kory aza ny momba an'izany von'olona iaiaina izany nge. Izany hoe efa avy any amin'ny komisaria zany ianao. Eny tompoko. Dia ahoana? Be dia be ny fanontaniana sy ny zavatra nolazain'ny komisara tamiko fa ny tena mampatahotra indrindra Dia hoe? dia ny filazany fa izany ho anisan'ireo aiaina voalohany ho navanina ny loza. Ka inona moa zany no tokony hataitaitra sy ampatahotra anao amin'izany raha tena tsy manan-tsiny tokoa ianao? Tiako tenenina ange tompoko tsy hoe mino aho fa misy antony goavana matoa ny polisy nametraka ny ihany aminao e. Azoko antoka fa fantatro tsara zany a? Tsy dia fantatro loatra fa ngamba noho ny tsy fifankahazona misy eo aminay sy ny ren'ilay zaza. Fa manana kakay aminy nga ianao? Tsy a? Izy no mety manana kakay amiko noho ny tsy fahafahako nandoa ara-potoana amin'ny volany trosaiko taminy. Nga vola be? Eniny tsy ariary. Kanefa efa ela ange ny voalohako ny volany e. Ary ny ankoatr'izay fantatrao ve hoe inona ihany koa no antony aiainy komiseranao? Tsy fantatro tompoko. Tsy fantatrao? Mahagaga indray zany. Ka izay indrindra ange no ilako ny fanampianao Monsieur Lanja e. Fantatro tsara mantsy fianao no afaka manafaka amin'ity raharaha ity. Ka fanampiana inona moa zany ny andrasanao aty amiko raha tsy ambaranao amiko izay tena zava-misy marina? Monsieur Lanja, izay efa voalazako anao izay no marina fantatro. Tsy misy ankoatr'izay. Ay, raha zany dia tiako milaza aminao fa tsy mbola afaka manome valiteny anao aho. Avelao aloha andeha ny fanadihadiana. Raha matozoly Eny tompoko. raha tsy mahadiso mpifaninana moa zany ianao sy Mademoiselle Mima. Mademoiselle Mima? Mpiara-miasa tamiko taloha izy. Roa taona lasa angamba izay raha tsy diso ny fitady tiako. Niara-niasa tamina orinasa mpifandraisany indray izay. Mpinamana be mihitsy izay tamin'izany saingy tafasaraka ihany no ilay volako saika tsy nalohany. Fa efa tantara taloha nge izany e. Mino aho fa tsy misy ifandraisany amin'izao fahafatesan-janako izao akory. Ary raha tsy diso ny fitady tiako dia ohatry ny teny tamiko ianao hoe tsy nanan-kavany eto ankoatra ny neny velo a? Eny e. Izany mihitsy Andriamatoa Lanja. Izay mianaka sisa. Laza tamiko koa ianao fa malemy sady maona io ramatoa reninao io, sa tsy izay? Eny tompoko. Ka mba azonao tantaraina amin'ny ambangivanginy ve hoe inona no antony nahatonga an'ireo fahavoazan'ireo? Loza-piarako dinina vo azy telo mianaka. Ery taona lasa izay. Ny raiko sy ny anadahako ary ny zandriko faravavy. Maty sy ny alana nenina akory. Mama velo sisa nakanga sisa nanamborana. Mialatsiny indrindra madama. Mialatsiny raha namofo tamandra ny fanontaniako a. Tsy fahadisoanao izany ka saingy raha tsy mampaninanao dia aleo mba tsy izao fotoana izao aloha ny tantarana an'izany ka. Eny ary.
Fehezana tanteraka izany ry mama. Soa ihany aza fa mba teo foana Joro sy Davita ho maly tontolo. So ihany koa aloha fa mbola misy andro vitsivitsy vao ho tapitra ny congéako e. Oay, eny mama ve izany feon-javatra midoboka be any ambaravarana izany? Ndraso mihitsy hoe ho jereko vetivety ihany. Aiza moa ilay lampy teo? Ay tika. Andrekako, fa izy ity olona midaraboka be eto ambaravarana ity. Tena tsy mahatsiaro teny ity tovovavy ity. Kay, marary daholo izany tenako izany. Kay, fa aiza izany? Ato an-tranoko akindry izao a. Fa izy ianao? Ndringa izao no tokony hametrahako an'izany fanontaniana izany e. Ay, aoka fa izay vao tsaroako. Andriamanitra, loza fa tena tratra. Tratra? Raha azoko tsara izany dia nisy nanenjika indry ilay tamin'ny alina iny. Fa nga tsy ianao ilay olona nanenjika? Hitako nidaraboka teo an-tokonam-baravarako indry tamin'ny alina. Fantatro fa olona mitady famonjena indry dia mibataiko aty an-trano. Izany ve? Ie, tantara ho amiko koa aloha izay zavatra tena nitranga e. Tantara ho amin'ny atsipiriha mihitsy mba ahafahako manampy andry. Tiana ny anarako. Ay, Dia avy any ambanivohitra dia hitady asa ny andehanako aty. ay, Tsaroako tsara fa efa maizina be ny andro vao tonga teo amin'ny fiantsonana. Nivoaka avy any anaty fiara dia nandray andreny bus fotsifotsy misy tsipika manga reny avy hatrany. Ny toerana tokony ho alehako nefa tsy mbola fantatra akory hoe aiza na aiza. Tokony ho raray tao aorianan'izay dia nasain'ilay mpamily mivoaka rehefa hitany fa tsy nisy mpandeha akoatra intsony tao anatin'ilay fiara. izany ve? Dia rehefa izay dia nivoaka dia nandeha tongotra nandritra ny 30 minitra teo eo angamba. Saika hitady toerana atoriana kananjo vao tafiditra tamin'ilay lalan-tany mangina be iny dia nisy olona nanaraka avy ato aoriana. Nanenjika ahy olona io, tsy navela mihitsy aho na dia efa lasa lavitra be aza. Dia tsy haiko intsony hoe tratra ny any ve izaho sa tsy haiko, fa hatreo ny tsaroako farany. Tsy nisy afa-tsy ity sakosy mainty ity izany ny tany amindry. Aiza? Ie, tia mihitsy ilay kitapo nentiko avy any aminay e. Andraso tokoa e. Tsy misy banga ny zavatra ato anatiny ka mbola reto avokoa ny ambom-bola sy ny taratasy momba. Mahagaga aza ny zava-nitranga tamindry izany a. Raha tsy mpanendaka dia mety ho iza izany ilay olona nanenjika andry tamin'ny alina ka. Dia izay momba n'ilay tovovavy raha miselanja. Nangataka ny hijanona any amiko izy mandra-pahita ny asa dia tsy haiko hoe tokony hanaiky an'izany ve izaho sa tsia. Avy alao aloha izy an-trano ao aminao mandritra ny 2 na 3 andro e. Ho hitantsika eo ihany ny toyany. Fa tena azonao antoka ve fa tsy misy ifandraisany amin'ny hafatesan-janako tokoa ny fahatongavan'io tovovavy io e. Raha ny voalazanareo sy komisera mantsy ny dinihana dia tena azo inona fa vehivavy ilay olon-dratsy. Tsy afaka ny aminany an'izany aloha tsika e. Izay ny tenenako hoe avelao aloha izy hijanona any aminao mba ahafahantsika manara-maso azy. Ka raha sanatria ho vonoiny ao koa izay sy mama dia ahoana? Tsy mitombona izany e. Mino anahy ianao. Aza mitsahatra mampita vaovao aty amiko fotsiny raha mahatsikaritra fihetsika hafahafa aminy ianao. Endray ary e.
Joro, ianao vetivety nge zaho e? Fa mbola inona ihany ianao e? Raha tena vehivavy misaina ianao a, dia ndana mandeha mitolo-batana any amin'ny pôlisy tamin'ny zavatra vitanao. Andray ry Joro, inona ary ny tokony ataoko mba hainoanao fa tsy mpamono olona Ny e? tokony ataonao mitolo-batana any amin'ny manam-pahefana. Ary mialahy ianao andehanako fa tsy Andraso aloha, tsy afaka haino antsony izany ianao. ny pôlisy ny tokony ihainaonao fa tsy za mihitsy. Andray, Tsy te ho tratra ny velam-pandrika ao tsonontsony mihitsy efa miala tsiny a. Efa diso fantatro loatra mantsy fa ny ampisaraka anay zolo ny tena tanjonao io. ny anao izany foana. Sao dia verinao fa zazakely araka tsy halala fa tsy misy ninninona izany eo aminareo zoly. Ianao fotsiny ny taratara aminy fa izy aza tsy taitra aminao kory. Zany. Ary sao dia mba ianao tokoa ary ny namono anjanany e. Tena tsy manam-potoana olaniana aminao mihitsy ara matoa kely Vetivety mima. aloha. Azafady ianao andehanako mihitsy aloha ka. Aleo hamonjy ny asako. Misy taratasy fiantsonanao ho any amin'ny komisariaty. Ha? Ny mpitantsoratra ny nampitondra an'ity. Fa fiantsoana ho any amin'ny komisaria hoe. Raha azoko tsara zany dia samy nahazo convocation fanondroany indray ianao sy Joro. Eno aho aminao. Miangavy anao re aho Monsieur Lanja. Tena miangavy anao an-tanandroa mihitsy aho. Mba hampio re aho fa tena tsy ho vitako izany gadra no ny eloko ny afo izany e. Tsy hanaiky an'izany naovinanao vina mihitsy ny eritreritro. Fantatro mantsy fa tsy maintsy hanyery hanaiky ny zavatra tsy nataoko ny pôlisy. Fantatro koa fa tsy maintsy hanomboka hampiasa hery amiko ry zareo. Hatreto aloha dia tsy mbola afa-po amin'ny fanazavana nomenao ahy. Monsieur Lanja, Izany marina e. efa tapitra voalazako anao daholo nge ny marina fantatro e. Tsy manafina ninninona aminao mihitsy aho. Eny ary. Raha zany dia lako tsiny fa tsy misy ninninona azoko atao anao. Miangavo moa re tompoko. Mitalao aminao aho, hampio aho. Ka fanampiana inona nefa ny toetavinao aty amiko e? Za nge ka tsy mpisolo vavy, tsy mpitsara ihany koa, tsy manana fahefana iarovana anao akory aho. Ka haiko nge fa vitanao tsara ny andresy lahatra sy hanampirofo amin'ny komisara fa tsy olomeloka e. Vitanao izany. Tena ifonako mademoiselle Mima. Ifonako fa tsy afaka manao ninninona ao anao aho. Monsieur Lanja, lelafiko ny faladianao. Aza manahy ianao fa tsy maintsy voalohako izay volangatanao na ohatriny izany na ohatriny. Tsy niresa-bola mihitsy ny olana mademoiselle. Fa inona nefa e? Tsy fanekenao ilaza ny marina. Lanja. Tsotra ihany ny any tenika ry tovavy. Lazao amiko amin'ny atsipria ny marina rehetrarehetra. Ary aza mihevitra ny anafinjavatra amiko mihitsy fa tsy voandroany akory ny nanaovako an'ity asy ity. Aingany, miandranao nge ahy. Tsy misy ninninona akory eo aminay sy Joro raha izay no mampiahiahanao. Naniry niaraka aminy tokoa saingy ny laviny marin-drano izany. Tsy mitsahatra ny mandainga amiko izy hatramin'izay ka hatramin'izao. Lazainy fa vady ny zoly. Lazainy koa fa zana ny aina. Na teny tamiko mihitsy azy izy ho avako maly hariva fa ny fisiany eo zazy io ny sakana tsy ahafahany miaraka amiko. Saingy tsy navelany hamaly azy akory fa raha vao tapitra ny teny dia nitsangana izy ary nilasa fa andeha hitsena ny zoly. Namela azy andeha ako nefa raha vao hitako fa nandray taksi izy roa dia nanakana fiara koa ary nanaraka azy ireo mandra-pahatonga teo amin'ny sampanandalana tsy lavitra ny tranony zoly. Rehefa hitako fa nijanona natory tao amin'ny zoly Joro dia niverina nody aho. Ny hevitra tamin'izay fa efa voapirofo ny zavatra hitako ny fahamarina ny tenin'ny Joro hoe miaraka ary zareo kanjo tsy izay ny zava-nisy. Dia izay. Mino aho fa efa nitantarain'ny Joro tany amin'ny pôlisy ny resaka ka izay na tonga ny komisera miahiahy.
Fa ny tena mampatahotra aho dia ny fotoana mety ahafantaran'ny komisera fa izany tao anatin'ilay taksi nanaraka azy roa. Minoana ianao fa efa fantany izany ka. Ary mety noho izany mihitsy aza ange no nahatonga azy ny antso anao any amin'ny komisaria e. Izany ve? Dia inona izany tokony ataoko e? Mino kosa fa efa afaka manampy amin'izay ianao. Zao ary. Tsy afaka ny anaiky sahady mety ho fahamarinan'ny teninao aho. Izany hoe izay ny zavatra rehetra nolazainao teo. Izany akory tsy midika hoe diso daholo ny zavatra notantarainao a. Fa na izany aza tsy olana fa siako miteny sifra ihany ianao dia ho hita eo ny toeny. 5. Any espèce? Andraso fa meko saika ianao. Ok ary. Ny tokony ataonao izao dia mandeha makany amin'ny komisaria. Araka ity fiantsoana nomenanao ity. Dia izay ny resaka sy ilay patron Zoly a. Izany ve? Mba vetivety kosa kindry dia nahita sa raha izany a? Kilasy mody ilay izy. Dia mba atao aminao aho izany mipetraka mandrapa hitako trano e. Andofa trano fa tsy hoe hipetra-potsiny akory. Tsy olana izany ka azoko omena hevitra iray ao ambony ry mandrapa izany. Oay, mety olona mitady anao angamba izany mandondony izany. Eny tokoa, avelako vetivety aloha ndry a. Oay, Zoro. Manao any Zoly? Salama. Afaka mandroso? Fa inona aloha ny antondianao e? Ny androso an-tranonao no atondiako koa. Fantatro mantsy fa mila namana ianao mba hanala fanginana e? Izay monja ve no nanosika anao aty amiko amin'izao ory izao? Monja? Tsia, zava-dehibe amiko izany satria fantatro tsara ny toerana misy anao. Fantatro loatra ny fahoriana izany atao hoe reny maty zanaka izany. Amiko ry Zoly ny fotoana ohatran'izao mihitsy ny tena fanehoana mahampinamana. Ny fotoana mangidy ohatran'izao mihitsy ny tena hanehoana fifankatiavana e. Fifankatiavana? Iza moa no nilaza taminao fa mifankatia-tsika? Eny e, fa na izany aza dia tiako milaza aminao fa izao ny fotoana tokony hoe hanavahana ny tena izy sy ny saritsariny. Mino mantsy fa takatro tsara mihitsy ny tiako lazainao anatin'izany a. Takatro tsara mihitsy ka? Takatro nefa aza omena tsiny raha handray anao ohatra ny manararaotra amin'ny fahoriako. Mbola tsy ampy 3 andro akory ve ny nandevenana ny zanako dia efa sahanao sahady ny manao resaka ohatr'izany amiko. Zoly diso be izany fomba fihevitra izany. Hitanao? Raha mety dia aleo amin'ny manaraka tohizany izany resaka izany. Mbola betsaka koa mantsy ny zavatra tokony ho ataoko. Mahazo manao veloma amin'izay ianao. Endray ary veloma ary Zoly Zay. Tina! Ahoana izay? Ohatray, fa nanao inona tato amin'ny hefitry mama koa ndry? Fangamo tsy azo hidirana ao amin'ny efitra io? Azo ka. Niresaka tamin'ny mama izany ndry? Ie, mba mifakazo ihany ny resaka na dia somary nanahirana ihany aza ny namaky ilay baiko moana. Ay! Firy ary izao? Raha sy hoe miraika 12 sasany alina. Tena poritra be aho izany. Tena kamo be anefa hivoaka ny atokotany any. Oay, ary ohatrany misy olona mandinga ao andala tsara ao izany e. Za dia hitiana ve? Raso mihitsy aloha jerena vetivety ka. Oay, Zoly tena taitra be Tina, fa manao inona aty ambany aty ndry?
efa miraika ambe folo sasany alina nge zao ry tiany fantatra izany ka poritra be fotsiny ato eo dia tsy maintsy nakaty amin'ny WC. ay avy any amin'ny WC zany ry io Ie. ny lakile aza nge ka mbola ty amiko e Ka za indrindra ny somary nanahirana kely ato eoko. Tsy te hanampaka ny torimasina amin'izay zavatra tsy misy dikany aho dia naleko nandeha tasy ambadiky ny trano taty. ay raha izany dia aleo fa omena lakile iray ary ndry e apatsy aivo fotsiny izay rapitso. Eny ary e. Tena fahafa mihitsy ty vehivavy ty ka tsy matokololo. Dia izay ny zavatra mampiahy amin'ny io tovovavy io ry Monsieur Lanja. Tena tsy matokololo mihitsy izay fihetsiny tamin'ny alina izay a. Ankoatr'izay inona koa ny fihetsika hafahafa tsikatra ao taminy? Manana toetra sasazay koa izy a. Lavalava maso, bebe fanontaniana. Zany ahoana hoe efa nomenao aho moa ny adresan'ilay trano lazaina fa esany? Ie, efitiany sy ratako anaty taratasy kely ity mihitsy ka. Azafady hoe? Ok. Aza manahy ianao fa anara-maso azy manomboka androany. Iza tsara moa le anarana fiantsoana azy teo? Tiana. Ok. Voraiko ty e. Zany eo ihany fa mbola misy zavatra hafa tiako tenenina aminao koa ange ty e. Mihaino anao a? Hitanao joro? Manino ny joro? Zaho ohatra ny mahatsapa hoe ohatra ny manana saina hafahafa izay ihany izy iny a. Saina hafahafa? Tsy azoko, fa manana saina hafahafa hoana? Tsy haiko fa ohatra ny hoe mitady anararoatra zany izy e. Mitady anararoatra ny tsy mahay ao tsony any aina. Zany a? Tsy haiko raha azonao no tiako tenenina e. Eny e, azoko tsara. Fa mila mitandrina fa tiany lalaovina ny fihetseham-ponao raha izany a. Ka izay mihitsy nge. Ary eto koa vao mahatsiaro fa nilaza zavatra hafahafa izy talohan'ny fotoana nahafaty any aina iny a. Azavao misimisy hoe? Raha azoko tsara nge zany dia ny fisiany aina no tena manakana anao tsy hanaiky ny faniriko e. Dia hodisoanao ve za raha ilaza hoe raha tsy nisy azy zany dia mety efa elontsika niaraka? Rehefa ao anatin'ny tranga ohatran'izao ry Madame Zolo dia mampiahiahy daholo na dia ny olona akaiky anao indrindra aza. Aleo mailo lalandava fa ny ratsy tsy misy tandroka. Misy mandondony zany fa aleo tsy herena vetivety. Andriamanitro, fatao... Io izy komisera, io. Tonga dia petao rojo vy avy hatrany ny tanany. Andriamatoa Lanja mandray anao Madame Zolo a? Miarahabanao Monsieur Lanja. Ahoana ihany ny fahitanao any tiana? Tsy mbola manan-kambara aminao momba azy. Zany ve? Tsy afeniko aminao nefa fa efa manomboka mampatahotra mihitsy ny mitahiry an'io vehivavy io ato an-tranoko ato a. Tsy mety mandry mihitsy ny saiko. Matoko ihay ianao e. Efa nampanantena anao nge za fa nara-maso akaiky azy. Eny e. Rehefa ianao manome toky ahy dia milamina ny saiko. Oay, tapahako aloha fa tamin'ity mihitsy izy. Ndry, ataony koropaka be ianao raha vao nahita anahy. Taitra be aho tamin-dry le niditra tapoka beko. Efa haindry ihaniko. Ay ve, fa iza no resaka taminao teo? Ohatra ny nanonona ny anarako mantsy ianaoko. Ay ve, Davida kiny ny antso ateo a. Nanontany vaovao momba anay sy mamy izy dia efa nilazaiko azy ny fipetrahan-dry ato amiko. Davida?
eno ako dadany aina nay ve Ye, joro. Andre Matolanja, salama ve anao? Salama tsara. Ao ihany ka mimy zay. Mima? Eno a, maty mizely mimy. Ay ve. Aza misahirana ntsony ianao fa efa ampelatana amin'ny pôlisy ny anao vavy. Ye, efatry ny maleriva izy ny voahidy ihany ary mbola tsy mivoaka hatramin'izao. Ary tena ivavahako mihitsy aza mba tsy ho tafavoaka tany ntsony raha tsy efa vita tanteraka ny saziny. Zany ve? Vaovao tsara kosa zany a. Eno a? Fantatra ihany zany na vandoza. Sa ahoana ozy ianao? Mihevitra ny tsy ho tratry ny aliko ireny e. Izay ny tena fikandreny raha miselanja. Efa elan'ny toratorahana koa kialaka na avomaso nangatra e. Elan'ny tsakotsakoana ka sendra mipatsara itsy omby vava. Zany farahian'le ty marina. Somary maikamaika ihany efa ilozako ngamby ianao ry joro a. Zany ve? Eny ary e. Mazotozana ianao raha misea dia mandram-piona indray a. Eny ary. Allô? Miarabanao commissaire Roger? Lanja ihany ka. Ny momba ny mademoiselle Mima no tiako anontaniananao e. Anio tolakandro? Ok, misaotra mialoha commissaire. Natolotra malay misaraka groupe anareo teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sarom-pantarina. Tantara nosoratan'ny Lota Rafalimanana. Novelomy Tsiry, Ianafity, Tovo, niaraka tamin'ny Saloy ary Ianasoa. Nandray fiosonana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Brad. Amin'ny herin'ny anio ny fizarana faharosaty farany. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.